eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely mbola fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitry ny fahitalavitra am'ty androany ity. Faly aho satria ampiasa ahy indray ny tompo androany amin'ny alalan'izao afatra sy vavaka ataoko zao ohatra dia inoko fa amonjy anao Andriamanitra, anasitrana anao Andriamanitra, anafaka anao ny tompo Andriamanitra ary hitay ny fiainanao ihany koa. Miteny zany matsy aho satria ny hitako ao anaty baiboly de izao miara-miasa am'ilay mpanompon'Andriamanitra ny tompo ka manamarina ny teny ny toroteny zay ataony mpanompony. Efa fanaon'Andriamanitra hatramin'ny taloha mihitsy izany. Ohatra izao ato amin'ny Marka 5:9 ka hatramin'ny 10:20 dia ahitana tantara tahako zao. Mialohan'ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra dia niona tamin'ireo mpianatra izy, niona tamin'ireo apôstôly. De nisy afatrafatra napetraky Jesosy tamin'izy ireo. De rehefa afa-po Jesosy tam'izany afatrafatra izany dia tantarain'ny ten'Andriamanitra hoe niakatra ho any an-danitra Jesosy. Fa reo mpianatra kosa, reo apôstôly kosa dia lasa nandeha arak'izay nanirano Jesosy azy izy. Dia tantarain'ny ten'Andriamanitra fa tam'izany rehefa nandeha reo mpianatra, nandeha reo apôstôly dia niara-niasa tamin'ny Jesosy ary nanamarina ny teny tamin'ny famantarana sy ny fagagana nomba azy ireo. Andonge vakitsika ny voasoratra Marka 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny tontolo eny ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Ohatra anankiray faharoa ihany koa mikasiany amin'ny Mosesy manokana ao amin'ny Exodosy 7 ao. Exodosy 7 de tantarain'ny baiboly indray fa niantso Mosesy ny tompo Andriamanitra mba anafaka ny zanak'Israely tsy hoe ho ambany ny fanendevozany Egyptianina intsony. Ary naniraka Mosesy ny tompo mba hiona amin'ny Farao ary mba hiona amin'ny zanak'Israely. De tam'izany fotoana zany somary nandà Mosesy satria asa sarotra be mihitsy no nasain'Andriamanitra ho ataony hoe andeha hiona amin'ny Farao, hiona amin'ny zanak'Israely. De ny fantsapany tenany hoe iza moa izy no anao zany asa izany. De zao ny teny nataon'Andriamanitra ato amin'ny Exodosy 7:12 ary hoy izy, ombanao tokoa aho ary zao ny famantarana ho anao fa izao efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona dia anompan'Andriamanitra eto am'ty tendrombohitra ity ianareo. Nampananten'Andriamanitra ombanao tokoa aho ary isy famantarana apombako anao ary ny famantarana apombako anao de hoe anaika anao ny zanak'Israely ka anompan'Andriamanitra eto am'ty toerana ity ianareo. De taty orina indray de mbola naniraka Mosesy any ny tompo mba hiona amin'ny Farao, hiteny amin'ny zanak'Israely fa misy teny ho alahatra ao. De ianao nitranga mbola tsy nanantoka mihitsy Mosesy hoe ahoana moa no afako manao zany asa sarotra zany. Zaho olona votsavava tsy mahay miteny, tsy mahay mandateny. Zany hiona amin'ny mpanjakany Egypte zany ve tsy ilaina olona mahay mandateny ve? Tsy ilaina olona mahay miresaka ve? Nefa zaho tsy mahay an'izany. De ahoana hoy Andriamanitra ato amin'ny Exodosy 4:12
ary Jehova taminy iza moa no nanao ny vavan'ny olona ary iza no nampamona na mamparenina na mampahiratra na mampajama tsy zao Jehova va ko ankehitriny de mandehana fa izao no omba ny vavanao ka noranao zay olazainao. Ny tiako ambara zany ary ny tiako mafisina aminareo a ny tompo rehefa niantso olona anankiray mba ho mpiara-miasa aminy mba ho fitaovana eo an-tanany ahafan'Andriamanitra manao sitrapony de miara-miasa am'zany mpanompony zany izy ary manamarina ny teny na ny toriteny na ny lahateny amin'ny alalany famantarana sy ny fahagagana. Zay no antony natonga ny teny tery aloha hoe misaotra an'Andriamanitra aho ary makasitraka azy fa amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'izao afatra sy vavaka ataoko zao dia iasa ny tompo amonjy anao anasitrana anao anafaka anao ary tay manokana ny fiainanao satria fanaon'Andriamanitra ny miara-miasa amin'ny mpanompony manamarina ny teny ataon'ny mpanompony manamarina ny toriteny ataon'ny mpanompony mihitsy amin'ny alalany famantarana sy ny fahagagana. Noho zany de mitaonanao aho mitaonanareo tsiraray avy isabatan'olona zay mahita sy mandray ahy ny tenako amin'ny tiandrandroany ity ny iny fa amin'ny alalan'izao afatra amin'ny alalan'izao vavaka ataoko anareo zao de iasa ny tompo iasa eo amin'ny fiainanareo izy. Eno tsara ary zao afatra entiko zao ho Jesosy ao amin'ny jaona toko 8:5 zay le afatra zay le tena vetikevitra tian'Andriamanitra ampitaina aminao androany. Ho Jesosy koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko tenenina le teny koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Mazava be mihitsy ny teny nataon'i Jesosy mazava be ho eo satria izy zay voalaza fa lay zanak'Andriamanitra izy zay voalaza fa lay maty teo ambony azy fijaliana lay nalevina lay natsanana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo lay nampiakarina ho any an-danitra lay napetraka Andriamanitra raitsy to eo an-tanakavanana izy dia mpanafaka izy dia mpanafaka zay rehetra fa matorana mahazo ny olona rehetra na manahoana sy manahoana ny fisehon'zany famatorana zany dia ainy Jesosy afahana avokoa ainy Jesosy esorina eo amin'ny olona avokoa ainy ny manafaka ny olona amin'ny fahotana sy ny fahazarany ratsy ainy ny manafaka ny toetra ny olona zay ratsy ho lasa toetra tsara. Ohatra anankiray ity mikasiny amin'ny Zakaiosy araka voalaza atao amin'ny boky ny Lioka 9:20. Zakaiosy dia iray tamin'ireo lehilahy zay tena ratsy toetra ratsy fanahy ratsy saina mpanambaka olona mpangalatra maka zay tsy tokony alaina ary rehefa tena diniko ny tantara de anisan'ny olona maimbo tao amin'ny tanàna mihitsy izy tam'zany fotoana zany tena maimbo tao amin'ny tanàna mpanota moa zay ny filazan'ny olona azy ndray andro tonga tao anatin'ny olo lehilahy tao hoe Zakaiosy io ny etaeta sy ny faniriana ny mba iona am' Jesosy ny mba ifandray am' Jesosy mihitsy de inona ho ianao no voalaza amin'ny baiboly niakatra tena ambony azona aviavy anankiray Zakaiosy mba afany mahita an' Jesosy kosa nefa tetsan-daniny dia nafantatra hoe am'ireto olona be deabe amanjatony amin'arivony zay manaraka ireto de misy lehilahy anankiray ao tena mangetahita ny ahita ny iona amiko ny fandray amiko de natodiko Jesosy tany am'ilay azona aviavy ny masony de hoy izy ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio de nidiny Zakaiosy de nampandroso an Jesosy tao an-tranony de ino ho ianao zava-magaga teony eo ihany de afaka tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy namatotra azy Zakaiosy niova teony eo ihany ny toetra ny ratsy ka lasa toetra tsara mazava ny tenin'ny Zakaiosy hoy izy tam'izany tompoko indro ny zavatr'olona rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana de honeriko avy efatreny
ary ny atsasako fananiko de amidiko ary nomeko any malahelo teoneo ihany de niova izy satria nahoana satria tafahoana tamy Jesosy lay mpanafaka tena marina be mihitsy ny voasoratra hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay moa zany tantarana efa nisy tany aloha tany tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany fa tam'izao vaninandro misy atsika izao ihany ko no nahitako olona zay voafatotra voagetra kanefa rehefa niona tamy Jesosy nandray an Jesosy dia no afahan Jesosy tsaroko nisy tovavy anankiray zay ny asa fivelomany de varo tena fa tsy haiko hoe ahoana moa zany ny fomba natokavany tao amin'ny fiangonana Refy Androtra kely fa tonga tao izy de niresaka tamiko mihitsy izy ny tantaran'izay fiainany hoe varite zay tsy nafeniny zany tsy namenatra azy zany fa itiny nagaga no afahan Jesosy tam'izany izy de afaka tokoa de rehefa afaka izy de tsy ela de nanana tokatrano de efa niteraka izy am'izao fotoana zao Jesosy no mpanafaka ry havana Jesosy no mpanafaka hainy Jesosy ihany ko ny manafaka ny olona am'ireo olana mahazo azy tsy takatry saina mihitsy ny fagagana ataony rehefa miasa mitondra famonjena sy fanafana Jesosy ny impossible ho ny fomba fiten'ny olona de lasa possible satria tena mpanafaka Jesosy zay na tonga sy ny teny hoe koa raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ohatra raha ihany ko ity ndre mandeha ny mpianatry Jesosy nandeha lakana nandeha sambo namakivaky ranomasina niaraka tamy Jesosy de tsy napozina totsy tafiotra fara zay mahery ry zareo de nanonja mafy ny ranomasina ary ny lakana nanomboka feno rano ary efa saika lendika mihitsy olana zany ary olana mitondra fahafatesina le izy ary zany no antony natoka mpianatra rehefa ela ny ela tsy antsony namonjy ny tenany nalona ny onjany ranomasina mahery de mahery sy ny tafiotra mahery de mahery de nifoaziny Jesosy ka rehefa nifoaziny Jesosy de nitsangana de zao ny teny Jesosy ririvotra sy ranomasina mangina mitsahara miaraka tamy vava miteny tonga de nitsatra ny tafiotra ary tony tsara ny ranomasina gaga reo mpianatra gaga satria teny naloka vava Jesosy fotsiny de efa ampy nampitsatra ny tafiotra sy ny herin'ny onjany ranomasina teny eo ihany tena hoe araka fomba fitena ankehitriny to anatin'ny raim-pimaso tena hoe raisy valo de nitsahatra ny tafiotra ary nijanona ny herin'le onjany ranomasina zay natoka ny teny hoe magaga Jesosy tena tsy takatra saina zavatra ataony rehefa hiasa ama an'le olana misy izy zany moa zavatra nitranga tany aloha fa tam'izao vaninandro zao de nahitako olona anankiray mpiasa manana toerana ambony izy de inona ny zavatra nitranga nanodisto amy toeram-piasana izy ary le fatsony de mahatonga azy tsy maintsy voaroka sura fa tsy maintsy voaroka ary mety higadra mihitsy azy de ary ny mpiara-miasa taminy de efa niala daholo tam'izany hoe miala zahay fa enao ny tomponantoka tamin'io enao nyfototry problema io de ndray mandeha tonga tao amiko tao ny vadiny tantara zay problème zay de zao niteniko tamin'io raha mato vadiny io asao makaty vadinao nareo mivadinao tonga eto fa hivavako anareo de io le raha mato pastera tsy mety makaty zany ny vadiko ity fiangonana ity nge tsy tiany tsy tia nge ty fiangonana ty tsy mila sekta nge ny vadiko iny sisy de ho iaho hoe tsara ny vadinao makaty io fa zay natonga ny olana io iva pastera zanakaty ary efa niafiny asa zay ataony ara ohatra ka fatany fa nakaty aminao aty de zao ivavako anao fa teniny vadinao fa ho avy ety izy fa sitraka Andriamanitra ny amonjy anareo anafaka anareo am'izao olany zao fara moa de nangina le vehivavy tsy namaly antsony izy fa de nivavaka ho azy gaga tena gaga ary nalera matory gaga fa telo any taorina zay tonga isy le vadina mba iona amy tomborao de nivavaka ho azy roa mba ivan'ny olana satria Jesosy haiky fa mamaro olana raha ny zanaka no afaka anareo izy de ho afaka tokoa ianareo de rehefa vita vavaka de tsofoky rano zareo
de teon'io ihany de nakara-piasana le lehilahy akory hoy ianao zava-magaga tsy takatry sainana rehefa nivorililay lehibeny ny mpiasa rehetra de teo ny lehibe no somary niteniteny teo de teo io ihany de nisy fanapa-kevitra rasa lehibeny fa asiana fanamboarana tao am'ilay toeram-piasana de la lehilahy nanao fatsona lehibe zay tokony voaroaka ary tokony higadra mihitsy azy gaga ny rehetra fa notendrena tamy plasy toerana ambonimbony kokoa izy avy eo gaga ny olona rehetra ony tatarainy tamiko fampijery fampitodika de zao no ten'ny lehilahy io tena mba masimbavaka le pastera iny tena mba masimbavaka le pastera tsy hoe zany masimbava tompoko fa jesosy mihitsy no miara-miasa amy mpanompony manamarina ny tena ataon'ny mpanompony manamarina torotena ataon'ny mpanompony raha izy no manafaka olona manoloana ny olana misy dia ho afaka tokoa lay olona ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ainy jesosy akeo no manafaka ny olona amin'ny aretina sy ny herina devoly zay manageja ny olona ny baiboly raha teo moa dia manambara fa jesosy kristy dia voaositra mba hitondra fanasitranana sy fanafahana ho andre olona zay azo ny heriny devoly zay ny voalaza any amin'ny asin'ny apôstôly 10:7 tao anatin'ny taona maro zay nanaovako ny asin'Andriamanitra zay ohatra dia nahita sy natsapa aho fa olona marobe mihitsy no efa no afany jesosy tena olona marobe nefa no afany jesosy no sitraniny no afany tamin'ny reo herina devoly zay nanagetra sy namatotra fomba fiteny azy moa de hoe tena tsy tambo isaina mihitsy reo olona zay sitrana sy afaka taorina vavaka zay nataoko ho azy reny ka hoy aho hoe minoy ianao fa zao no andro n'Andriamanitra andro ny tompo ho anao ao anatin'ny fotoana hitondrako an'izao afatra izao sy ao anatin'ny fotoana anaovako vavaka manokana ho anao ho anareo dia misy matoky aho fa hiasa ny herin'Andriamanitra amonjy sy anafaka anareo am'izay zavatra rehetra mamatotra sy manageja fa de hoy aho hoe mino zao mantsy tsy diso mihitsy ke ny teny jesosy lay teny milaza hoy izy hoe Jaona 7:5 koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo raha izy jesosy no anafaka anao am'izay zavatra rehetra mamaritra anao de izy herin'Andriamanitra afaka anao tokoa androany zao dia anafaka anao am'ty karazana fanaratsy iray ity izy anafaka anareo amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko ny tompo spesiala ho anao ho anareo mantsy ity afatra hitiko ity sy zao vavaka ataoko amin'ny famaranana izao raha ohatra ka sendranyity karazana fanaratsy raha ity ianao anisan'ireo fanaratsy tena mampahory sy mampijaly olona mantsy lay fanahy atao hoe fanahy mpanilikiliky na fanahy mpanositosiky tena mampahory sy mampijaly olona mihitsy izy ity satria anyony ny faratsy toetra n'lay fanaratsy ny olona anakiray zay efa azo miatanana ary anyhoany faratsy toetrany amy lafin-javatra rehetra ity karazana fanaratsy atao hoe mpanilikiliky na mpanositosiky ity zao no fototry ny olana sarotra vahana ary maro amin'ny olona no ataony mitondra olana mandra maty mihitsy no zany androany de amindra fo aminao mitompo Andriamanitra tsy to amindra fo aminao izy ka anafaka anao am'izany famatorana ataony fanaratsy lay atao hoe fanahy mpanilikilika na fanahy mpanositosika anafaka anao izy amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko ho anao amin'ny alalan'ny zao afatra entiko ho anao zao ka toy zao zany fisehony mba amataranao tsara ny tena fisiny sy ny fomba fiasany eo aminao raha ohatra ka mbola misy an'ity karazana fanaratsy ray ity tokoa eo aminao na eo amin'ny akonanao eo amy lafiny fameloma-tena ohatra izy no fototra mahatonga ny olona tsy anasa mihitsy tao amin'ny avokoa ny orinasa na ny mpampiasa mba tsy andray ianao olona tena ilaina ianao tena ilaina fahaizana anananao fa nolay fanahy mpanilikiliky dia tsy afaka andray ianao ny mpampiasa
tena tsy afaka andrainao ny mpampiasa ary vita le fanapanilikilika mihitsy a ny manao an'izany ka na inona iny ezaka ataonao am'izay fotoana zay na inona iny zavatra ataonao na hitadoly ianao anao intervention hoe mba ho tafitratsy na ho tafitra roa raha mbola eo amin'ny olona anankiray ilay fanaratsy atao hoe fanapanilikilika na fanampanositosika de ho tavela eo anao tsisy ety zay ataonao ho tavela eo anao ho am'y tsy fampiasa mandrakariva ny fiainanao ary tsy anasa ataon'le ozina ataon'lay fanaratsy tsy anasa mandramaty mihitsy aza ianao tsy mampaninona ny fanaratsy mpanilikilika na mpanositosika nge ny mahitanao azo lasainao hoe tsy anasa mandramaty e tsy mampaninona azy zany mahafinaritra azy zany ary zay mafana ratsy azy ity fanampanilikilika ty ihany ko no fotra mahatonga ny olona anankiray manana olana ao am-piasana to zao fisehony ala ny olona tsy ahoatsahoana ianao ao am-piasanao mankala sy manenjika anao ny mpiara-miasa aminao ohatrany hoe tsy manana olona resana fa tsy anao foana izy ao amin'ny toeram-piasana ary tsy mianatra mihitsy ny olona mampiseho miariary hoe halany ianao ao amin'ny toeram-piasana toy ny olon-dratsy foana ianao ao amin'ny toeram-piasana ary lasa matahotra mihitsy ary ianao hoe sanatria ve ka hitambarandretolondreto aho ampangaino onanao ratsy tato am'ty toeram-piasana ity inona mety ho fefarany fiainako tatak' zany zavatra miseho tsy hainao ihany ko hoe inona ny antony fa hatramin'ny mpampiasa ity de ratsy fijery a sekisynandro zao ianao de mitepitepy matahotra so de voaroka ary a so de voaroka ary a so de hoesolona am'ty asako ty ary a fa tiatoaty ny mpampiasa de afafa fijery a miteniteny a sy ny sisa sy ny sisa ny tanjon'ny fanaratsy mpanilikilika matsy tompoko raha mbola eo amin'ny olo anankiray izy dia ny analanao mba tsy asa intsony mahafinaritra azy ny mahitanao tsy miasa ka lasa mijaly ara-piainana mijaly ara-piainana miseto mandritry ny fahavelomanao eto ambody tany ity fanaratsy mpanilikilika ty ihany ko no fotra mahatonga ny fiarahamoniny ny mpianakavy simba mikorotana ambony ambany tsy milamina mihitsy ohatra raha ohatra ka renim-pianakaviana zao ianao ataoko hoe renim-pianakaviana zany le ohatra raisiko ka hoe mbola misy aty fanaratsy a mpanilikilika ity de inona mitranga ala ny ankonanao tsy ahoatsy ahoana ianao mangatsika aminao ny vadinao ho an'ny olona sasany azy de tahakany tsy misy zany vady atrano zany fa ny mpiasa trano ray no mahita rirana amin'ilay ray-pianakaviana ary hatramy zanaka nateraka azy de mavita manilikiliky manao tsinitsinina ary manao toetra tsy zaka am'ilay renim-pianakaviana raha ohatra ho iaho ka le renim-pianakaviana no misy an'ilay fanaratsy mpanilikiliky kafanao tsy ny vadinao na ny zanakao na ny olona ao anaty tokantranao akory no ratsy raha miseho zany zavatra zany fa lay fanaratsy mbola mitoetra ao aminao mihitsy lay mbola mahamatotra anao manaketranao zany no misarika ny olona misarika vadinao na misarika ny zanakao na misarika ny olona ao anaty tokantranonao mba aneo faratsy toetra eo amin'ny fiainanao ny tanjo de hoe hijaly sy ory mandavataona ary mandramaty mihitsy aza ianao eno tsara ke ty zava-misy zavatra nisy anankiray ty mba hafantaranao hoe tena ratsy toetra fanaratsy mpanilikilika sy mpanositosika ary mavita zavatra tena tsy hoetreretina mihitsy ndre mandeha dia sedra nandalo teny amin'ny ambopoteny ny tenako dia tafahoana tamina renim-pianakaviana anankiray troto zaza mbola mambolana de hoy izy tamiko pastera ande hoany aminao mihitsy a zao hoany aminao mihitsy a hitondra ty zavikeliko ity fa manina ho any zavikelinao mijaly be mihitsy pastera nyreny nyreny ty zaza ity mijaly be ty zaza ity ozy izy a fa tsy mety minono am'ireny mihitsy raha mpinono ny reniny de tena idiny ny vavany tena mifikifiky de mitomany izy raha omeny reny biberon de tsy mety mihinana tsy mety misotronono am'le biberon mihitsy fa raha ho lafany mame biberon de mba mihinana ihany izy fa kely ny hoanina de rehefa na de teo ny resakay de tonga de fantatry hoe raha zay ny zava-misy de ao am'le reny mihitsy zany a
misy fanaratsy mpanikiliky ka hatramy zaza mena vava zaza mambola takitea dia manohatra tsy manaiky ampinonondrenina manohatra tsy manaiky karakaran-drenina nefa ino moa ny ainy zaza mena vava ino moa ny ainy zaza mbola amambolana fa de le fanaratsy mihitsy zany mainy komandy an'le olona mba anao sitrapony anao zay teny atao de hoy aho hoe raha io namiko anao a tena mbola tsy ho any an-trano mihitsy aho a de ahoana re zany natao de farany tapa-kevitra fa ivavaka ho azy a teo an-dalana teo de nasiako niataka kely izy niataka kely zany zahay teo kaikaiky ny areny 129 teo le izy de niataka kely zahay de teo any resaka taminy de aloha metrako tanao ty zazy ty de roantsika fanaratsy a mpanilikilika ao amy renina matoka ty zazy ty tsy mety minono amy renina tsy mety ampinono ny renina de nivavaka teo ah teo amin'ny lalana teo tsy haiko moa na nisy nahita na tsisy nahita fa ho famonjena ty zaza kely ty de nataoko zay vavaka zay akory zava-magaka tantarain'le rempeny tantarain'ny reniny ihany ko rehefa niony zay fa voatoko tany an-trano ony lay rempeny tondra le zaza de menandrenina ampinonono de tena rangorango mihitsy le zaza nono to amy renina nefa hatram'izay nanohatra tsy nety nono tamy renina niteniny vava na koa mbo vava mety mamy be izy de hitanao am'zany zany fa ny fanaratsy tena mavita zava-doza mavita zavatra ratsy mikaseny am'zany zao de tsy haiko hoe ahoana reny ny fijeriny dokotera na fijeriny manam-paizany inona re mety ambariny am'zany ny dokotera mantsy na manam-paizany indraindray a tsy te ino resaka fanahazany izy tsy te ino an'zany izy kanefa zay ny zava-nisy zay ny zavatra nitranga ka rehefa resy le fanam-panilikiliky dia lasa ninono lay zaza ryavana ianareo zay mahita sy manle am'zao fotoana zao araky nambariko tery aloha anisan'ny fanaratsy tena mampahory sy mampijaly olona ny fanaratsy atao hoe fanam-panilikilika na fanam-panositosika olana tsy evahana mihitsy na inona inona atao ny olana entiny rehefa anao ny ataony ity karazana fanaratsy ray ity ka ny vaolana tsara indrindra entiko anao entiko anareo amty androandroany ity de zao ary raiso ilaina esorina iala eo aminao ny fanaratsy a mpanilikilika na mpanositosika ilaina esorina iala eo aminao izy de mifantany mipetraka aza de zao hoe ahoana natao mba ialany io fanaratsy mpanilikilika io a tsy hoe ho aminao intsony ny valiny de zao voalohany ny finoana jesosy fa izy ny tompo sy mpamotsy ity zao tontolo zao ity ary nyvavanao mila mampandrosany jesosy eo midira ato anatiko anao makatoerana ato anatiko anao dingana voalohany hitondranao ho amy fanafahana ny fanakenao zay mba ahafahan jesosy hitra nitsetra ka hanamarina le teniny hoe koa raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo faharoa ny finoana fa efa niarany faninikiliana jesosy kristy tamizy nampidinina tety ambony tany ny fanikeny jesosy ho voilikilika matsy no lalany iray ahafahan'andriamanitra mamonjy sy manafaka ny olona zay azony ty fanaratsy atao hoe fanam-panilikilika sy fanam-panositosika ity ohatra am'zany mbola atao ambokake jesosy de efa niara fanilikiliany tsy hoe fifandrifinjavatra akory ny zava-nisy tam'zany fotoana zany satria tonga tao jerosalema Marie sy Joseph mba isoratra anao le fanoratana satria zay fanoratana voalohany tam'izany fotoana zany de nety azy Marie de nitady toerana istiry izy mba afany niteraka de tsy nisy trano nandada olony olona rehetra ohatrany hoe fifandrifinjavatra feno ny tranom-bahiny feno fianakaviana ny tranona olona de ny fiafarany tany an-tranona omby izy no niteraka an jesosy mbola tany amboka zany jesosy de efa niarany fanikiliana io de akoatran'izay soa natao jesosy tety ambony tany tsara fanasitranana fanafahana fitahina vahaolana fahasoavana be kanefa dia naniliky azy ny olona rehetra ary ny fiafarany no samborina izy de no ampangiano mpanao ratsy de nomelohana ary tsy nisy tam'izany fotoa zany na de olona anakiray izy mba lanjam-pankarita hoe tsy ekenaina aminona an'io lehilahy io na anamelo io lehilahy io fa fahasoavana ny raisiny taminy fahasoavana no meny anay tsy nisy fa ny rehetra de niaraka ny teny hoe ombo io niara ny fanikiliana jesosy mba ho fanafan'andriamanitra anao ho afaka amin'ny fanam-panilikilika ary na de lay andriamanitra ray azy de tantarain'ny baiboly fa de namelan jesosy ho rery
tamisy nosamborona navelan'andriamanitra tsy to horery izy, tamisy no tsaraina navelan'andriamanitra tsy to horery izy. Ary rehefa vaoka didi-pitsarana fa omelohany ho faty izy de namelan Jesosy horery izy. Atao natao fahoriana sy fijaliana hoe nokapoana, nokaravasy, notsolomina ny lany voana, de namelan Jesosy horery lay Andriamanitra ray. Natao miara fanikiliana zany izy mba tonga ny olona rehetra zay milo azy hovonjen'Andriamanitra ho afaka fanikiliana. Ino nge ny tena natao Jesosy tam'zany ao amin'ny Matthieu ao 7:20 de 9:20 zao voasoratra ho Jesosy mielona fatesana eny lama sabaktany, zany hoe raha dika Andriamanitra nahoana no de nafoy ahy anao. Zany ny zavatra niasa tamy Jesosy mba tonga ny olona zay tonga hoaniny, atonga ny olona zay mino azy fa efa volikilika Jesosy mba ho afaka amin'ny fanikiliana any. Ry havana, te ho afaka am'ty fanaratsy mpanikilika tevy anao, te ho voavonjy ve anao, raisy zay torevitra nomeko anao zay, raisy Jesosy ka ome toerana ao anatinao izy. Faharoa, mino fa Jesosy efa volikilika mba hanafaka anao fanikiliana. Izahay raha toy ko volona anampy anao, volona ivavako anao, matoky fa hiasa ny herin'Andriamanitra ho famonjenanao. Ary farany tsara aminareo miona aminay, na tsara aminareo mihitsy ny mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androdrakely. Tsy miambo miendrika indrindra eto ambony tetany ety kory izay se fiangonana misy anay, tsy atompoko, fa zay kosa tena mino fa momba anay miaraka aminay ny tompo ary anamarina ny teny zay ataonay izy. Ka dia sainy anareo na iona aminay na amonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay mba ho famonjena sy ho fanafana anao manoloana ny herina fanaratsy zay miasa dididindra ity fanampanikilika zay nambarako ity. Ko raha zanaka no afaka anareo ho Jesosy de ho afaka tokoa ianareo ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any ivavakatsika. Tompo Andriamanitra tsy to, tompon'izao rehetra izao omena voninahitra anao, misaotra ny amin'ny afatra zay nampitondranao androany, sitra koa ny amonjy ny olona ho afaka amin'izao famatorana mahazo azy zao dididrindra manoloana ny fisina fanaratsy mpanikilika zay managejy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko fanaratsy miala tanteraka amin'ny tenany olona, roako fanampanikilika iala n'ireo olona zay voafatotra ary tsofoko rano ho fahasoavana ny fiainan'ny olona manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Zay zany tompoka de mametraka mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'ray tompoko. Te ho afaka va ianao? Te ho afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androdrakely.